Ahoana tompo tamin'ny andron'ny président Ravalomanana niakatra ny arikarena voafafa ny trosa nisy ny disipline efa mba manomboka nisy ny ankizy nianatra fa zao mifanohitra amin'izany fa mahantra velona le malagasy sy naninona ve ianao tamin'ny nanalan'ny Ravalomanana? Tsy nanenina mihitsy satria zao sanatreto hoe fandray tsara resaka Ravalomanana aloha malio za fandray tsara am'ireo mpitondra rehetra rehetra reo mandrakity ny androany aloha afa-tsy asaka zay mpitondra rehetra de afaka mifampiresaka afaka miona tsisy olana mihitsy amiko fa na tiana nena tsy tiana efa nijanona tsy niaraka tamin'ny Ravalomanana ntsony nisy deriva nataon'ny Ravalomanana ane zay ny problema fa tsy inona koa re tsy hoe inona koa marina tena manaiky satria niara-miasa teo zavatra fantatro zany tena nandeha tsara le raharaha fa nanomboka nisy deriva ina moa le deriva zany le hoe ohatrany hoe miataka amin'ny zavatra mahitsy raha aminao le izy ohatrany hoe fitenino io fa fiteny hoe nafangaro ny raha volam-panjakana sy ny volan'ny société tico misy resaka an'izany moa eny ary ohatra manahirana be tsy tiako ny resaka an'izany satria niara-miasa zay ary azoko lazaina fa hoe tena nanona azy tanteraka tamin'ny foko aloha fa tsy zany le rehefa manona aloha de manona eny ary fa ale am'izao kosa raha ny tena tsy mandre mihitsy eny aminay aloha ny hitako fa mebesaka ny olona tsy mihinana intelo isan'andro tsipona fako matory eny amin'ny fasana jaly be mihitsy le olona am'izao fotoana izao ide avelako an'ny olona tsirairay avy mahita hoe inona ny zavatra misy tsy hoe manahirana moa miresaka le anina satria ny tiako lazaina amin'izany hoe samy mahatsapa daoly eny rehetrarehetra hoe zao ny zava-misy eny tompoko fa tsy azo afeniny hoe afeniny na tsy mila statistique io tsy mila inona tsy mila inona enao pastera moa zany asa tsy fantako raha miresaka amin'ny pastera nampianarinao fa niresaka tamin'ny pasteranay tany ambanivohitra tonga teto nitsika izy de niresaka ohatra hoe manahoana ny fiainam-piangonana azy tena miasarotra ao fa maninona ao miena ao izy ny rafitra miena ahoana ao fa ahoana tokony hitovy ve ny rafitra miena ao izy ndresika rafitra fa raha ohatra izy taloha zay rehefa alahady manao rakitry ny telo izy rehefa fandraisana mahazo any amin'ny ray hetsy ariary am'izao izy 5,000 ariary sisa azo etsasany de ahoana ao inona fanazavanao azo omena an'izany izy mahatra ny olona ao izy eny ary zany tsy lavitra anatananarivo zany ambanivohitra zany zany hoe me mahantra zany le olona aloha tsika iresaka kely zavatra mombany amin'ny misy an'ity le hoe plan d'urbanisme zany hoe mba mirindra mirafidrafitra le tanàna fa tsy le miketriketroka be le manahirana be zay ko nge le azo lazaina fa misy lesona tsoahana ihany misy lesona tsoahana mihitsy eo ary ka ny voalohany mba nandehanako tany Maurice zao de mahita tao-tranony zareo efa tany amin'ny ela be zany 3 taona lasa tao-tranony zareo de misy mihitsy ny zavatra ataony amin'ny tao-tranony hoe isorohana ny fanamban'ny cyclone mahasedra cyclone itsika ny sedra ngeza be ohatr' zao eto amin'ny firenetsika tokony hihianatra hoan'ny rehetrarehetra tsirairay aby aloha amin'le hoe famonjena vonjarano vaky eo iny na mitondra fanjakana na ny mpitondra faritra na ny fikambanana samy hafa na ny tsirairay aby ary eo no ahitana hoe malagasy ty de miombona ho firenena mihitsy tokony eraky ty Madagasikara ty mihitsy zao misy fititsim-bahetra ho an'ny any Tomasina nalanjorofo loatra mangory salamzany tokony isy zany eraky ty Madagasikara ty mihitsy fa roan'izay ny fitondram-panjakana misy manko ny zavatra tsy ho vitan'ny tsirairay ary tsy ho vitan'ny faritra ary ohatra hoe ny faritra atsinanana na loatra mangory na salamzany no asaitsika izakany hoe nareo tianao hoe fahefana ho an'ny faritra fa zay tia ny tena fanararotana isidrana sy anombohana an'izany na de mbola tsy mipetraka taratasy ary isidrana sy anombohana hoe zao ny tena tetika isidrantsika ny cyclone am'izay tsara nge le BNGC tsara ihany koa le fidy fa
matetika ny solobaton'ilay jamby reny hoe voadona vao milana fa misy ihany koa ny zavatra azo atao kanefa ny a tsy maintsy arahana fitondrana fohy be ny ahafahana manao an'izay le karazana rafitra lehibe mahasedra ny cyclone na hatrany amin'ny sisin-dranomasina na ny tao-trano de efa hiapetraka mihitsy ny aprisihana ny mponina ao amina tao-trano mahasedra an'io za zao na eno fanjakana fohy be tamin'ny fitondrana Ndrenjoel Manjaka tamin'ny Rajoel misy miteny to efa nisy niteny ony tamin'izany hoe io anamboaranareo ny sisin-dranomasina io ange raha vao maherihery rivotra sy orana herinandro fotsiny io de simby to nisy manampahaizana ny teny an'izany ony tamin'izany voaka any amin'ny Facebook ihany manko ny zavatra sahala amin'izany zao fa efa ny fitondrana fohy be ny afaka manao hoe tsy atao ty na hoe ty atao ary manampy ny faritra hanamboatra n'le zavatra eo amin'ny sahala amin'izay tsika zany ny maka anatra maka lesontsika ny vonjy rano vaky ho an'ny efa eo aloha de hita hoe manao de manao ny fitondrana fa le fefy sy arorika ho an'ny manaraka tsara mihitsy sika mieritreritra n'izany de nzao ary ny fitondrana fohy be no afaka mieritreritra sy manampy mifaritra amin'ny zavatra ohatran'ity hoe cyclone ity satria voajanahary io toatra zay moa fandresana to mikasika ny hoe tao-trano maritrano ny amin'ny fandaminana ny tanàna satria fandaminana ny tanàna eo koa mantsy le ohatran'ny resantsika eo resaka hoe plan d'urbanisme ny antony mantsy de zao hoe rehefa misy ny vonjovonjana atao de nre misy fahasarotana miditra amin'ireo ataontsika hoe vakiparitra na quartier sasatsasany any n'olona le hoe tsy mirindra le izy hoe tena na lalana itsoana makany ary atao masina de efa malaza hoe sahirana amin'ny lalana pasika sinsisa de fotoana ohatran'izao koa araka le fandresana to hoe ahoana ny andaminana ny firafitra ny tanàna sy ny amin'ny asa fanorenana satria io koa moa somary miteraka adevitra ihany no hita hoe legitime ihany fanamarina inona moa le manara-penitra satria tsisy heritaona akory ny sasany de tsy nahatohitra satria raha mijery an'le hoe mijery maso ivelany zany de hoe tena misy construction tena aérodynamique hoe ty kosa de tsy nrivotra zany makady de mandalo fotsiny satria na nyendrikendrika ilisika nefany de avao moa ka nrivotra kosa avefa any amin'ny 200 km isan'ora ka izy ny atady an'izany de misy mampatsiahy hoe jereo vao misy fotodrafitra centre banque centrale miorana amina moron-dranomasina na any Majunga na Tomasina fa ohatrany tsy maninona izy nefa efa apolopolo taona nanorenana an'ireny lesona azo tsoahana daholo zany rehetrarehetra zany anaovana fampita zany satria na fotsiny zay resahana teo izay fa le sisin-dranomasina mihitsy keo sisin-dranomasina iny keo iny keo raha lehibe tokony hoatreny iny mbola mety iverenantsika eo mikasika ny raha cyclone fa io moa zany efa nisy antso nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny republika zay naharitra tany atoerany satria ny lohany idiran'ny cyclone tanety nandritra de mbola mijery fotony sy mandrindra ny asa samihafa miaraka amin'ireo tompona andraikitrisatsikazany ny filohan'ny fanavaozana ny republika sy ireo délégation miaraka aminy eo anatin'ny mpanatanteraka avy amin'ny gouvernemanta zany mikasika an'iny de efa nanao antso amin'le hoe fiaraha-mitan'ny samy malagasy mba hanao zay vita zany aloha de efa nisy ihany koa moa ny antso amin'le hoe nao mafisina tamin'ny filakevitry ministre tamin'ny alarbi teo zany ny anaovana antso amin'ireo mpiara-miombonanto ka rehefa nisy namaly avy hatrany le hoe tamin'ny endriny samihafa zany fanaovana rabola fanetsehana an'ireo rafitry ny firenena mikambana ao anatin'izany tohany zany mba hanaovana an'le hoe fanarena zay tsy ho vita vetivety aloha vetivety satria ny sedrany koa zao tatsy amin'ny mayoty tamin'ny taona lasa taria zay ny ataontsika hoe sakeliky ny zaro frantsay fa hatram'izao mbola eo sekely lao izy ny teny vazaha zay ny takaitra le fa cyclone goavana zay namely any mayoty koa tamin'izany fotoana zany fa rehefa anarina ihany de manarina ho amin'ny metimety kokoa metimety kokoa zay ny fanarenany zay ina moa ty fanavaozana le tefitsaina amin'le hoe fanavaozana tena tokony atombotsika de nizao mihitsy mahatonga atsika miresaka cyclone ty nge afaka nitsetsetra fotsiny tsika teto de afaka nanao hoe ao re mba ampiony any Tomasina fa zao de afaka mifanjinjanjinja am'le anina hoe reny ny président nay taloha nanatitra vary ty Rick Antonely fa itsika tsy am'izay ny adevitritsika fa ny atsika kosa de aperaka ty amin'le rehefa fanavaozana de fanavaozana ary amin'ny zavatra rehetrarehetra io tsy voatery hoe kristianina sy ao amin'ny baiboly daholo akory tsika fa tsy hitako mihitsy ny cléman'le fitenenana hoe indro avoziko ny zavatra rehetra io eny ary
aloha hevitra anakireo resantsika indray amty satria mety mbola hiverina amin'iny ihany mety ny mpiaino rehefa vareo tonga ny anjara fotoanan'izy ireo fa ny zavatra faro resantsika ihany koa amty ty anio ty zany a mbola isan'ny anankiray ohatrany hoe mbola miresaka ihany zao mikasika an'le diangia andra rajoelona tatra Eswatini ndraisin'ny mpanjaka de misy eo zany le hoe vao biatsika kely iny de taitaitra be daholo nareo aty atoerana de ny fomba fijery hafa any koa hoe gasy manana an'izay ihany zay Constant Ravelson iny mitovy ihany no milambana ve sa mitovy ihany no milambana miaraka mipiasa be de piasa be miaraka amin'ny amboalamba de amboalamba mitovitovy an'izany le fitenenana rantsika izao asa raha efa tena safidiny Ngarajoelina sy ty Mswati fahatelo ty mihitsy lavalava kely ty fa zao mitovy mihitsy ry zalahy reo tena mitovy le fireneny de rotika tena rotika fa izy tenany a de tena mpanjaka de andriamanjaka de andriamandatsaka mihitsy ay moa izy ty na tonga ty za de nikaroka mihitsy mandangy raha ilaza hoe fa fantatro hatram'izay za mikaroka an'te fa naninona novainy hoe Mswati Swaziland taloha Swatini Swaziland taloha ay fanonana fotsiny mahatonga an'io le tisy le tsy hafahafa eo le izy zany a de tsy mety aondralany le fanonona ny vazaha taloha hoe Swazi de novany hoe Swati fa ny tena nahatonga an'le anarana de anaran'le dadabe an'le mpanjaka moa zany zay anaran'le dadabeny a de nametrahany hoe reto ny ty mitaniny Swati a de reto ny vahoaka ny Swati tovy tsisy hafa mihitsy amin'le hoe ny anaram-bositringa kely tany amin'ny quartier tany hoe TGV de ny atokony ataony hoe TGV de ny olona rehetrarehetra ataony hoe miaraka amin'ny Andry Rajoelina Irma raha hoe inona moa ty le inona moa ny Mapara hoe de tena ty Madagasikara ty ngamba efa nitetehany mihitsy hoe taniny Andry Rajoelina tsy haiko izy miakatra teny Androvo io na hatramin'ny anarany izy sy ny zanany aranga de mandeha amin'izany amina fotodrafitrasa tsy de lavitra amin'izany misy kilalao teny napetraka amina fotodrafitrasa maro samy hafa Colisée io zao arena io arena zany de le toerana fasina fianona fasika fa eo no saina mifamonso mifandripaka mifandaja-dra ny olona apedina olona ny apedina de na apedina amin'ny biby masika ny kristianina apedina amin'ny biby masika eo zany io Coliseum io ary amperora tena adalany tena manindraindra ny tenany mihitsy nanao tsangam-bato be teo anoloan'ny arena anankiray tao Roma io Coliseum ny Roma io Néron jery rehefa tantaritsika fa de hitantsika zany modèle ny tingaty ka izy ro lahy reo zany a de tena amin'le hoe zay mitovy inona ty zay miaraka amin'ny piasa be de piasa be zay miaraka amin'ny ambolambo de ambolambo tena saky hita mifambara eny amin'ny totr'olona eny sy ny zavatra ataony na ity tsy diany ty ary asa moa ny tediaviny amin'io zany zao hoe nanaraka ny diany lingahana karaha taloha le nahongany tamin'ny 2009 toatiny mety ozy satria tany moa nisy nandialany voaloha tamin'izao fotoana zany tamin'ny 2009 tsy tatsiaritra ny amin'iny fa tsy maintsy fitondran'Andriamanjaka nge any an'le fitondran'Andriamanjaka mihitsy tena kasitrahan'le Mswati mihitsy izy mato satria le mpanjaka ho Eswatini amin'izao fotoana zao efa 20 taona izy niakatra teo amin'ny trône nareo zay ny ilazantsika zany efa 40 taona mahery nanjakana izy zany eo anatin'io fitondran'Andriamanjaka moa ny endry zareo any atoerana ary tsy refesy manidy zany le zavatra mitranga ary raha le zavatra nitranga teo de tsy lavitra n'izany mihitsy za matsiaro an'le resaky lesy ty Taina Razafinjoelina teto tamin'ny télévision anankiray le manao hoe le ao andapa ao de misalobokoma ao andapa ao de hitsika ato de izy zany ny mpanjaka de nitandapany président de république any natafakatra azy teo no fidina de fa tandapa isan-karazany izy de mifianakaviana miditra amin'ity rehetrarehetra ty volamena hoe inona de izy ndray manendry maka ohatra azy hoe nanendry gouverneur hitondra eraky ny faritra reny olona tendrena zany inge le tenen'ny Taina Razafinjoelina hoe mihiboka ao andapa ao de saloboko manao andapa ao
zavatra fampitandremana lehibe goavana mihitsy no an'le fanovana ataotsika hoe raha izay ny atao de tsy republika ntsony fa fanjakana fitondran'andriamanjaka zay ny zoran'io raha vao mandeha misalobokomana de fa mandeha daholo ny tsy maty manota rehetra mandeha daholo ny kolikoly rehetrarehetra satria zay akaikanao an-dapo ao ny tompon'ny fahefana rehetra zany assemblé zany tsy isy dikany zany zany fitsarana zany aposiny zany sy ny sisa zay ny tena antony fa tsy hoe tia mazivazy fotsiny hoe samy mpanjaka reto zany mifandray reto zay indrindra no mitondra bakany satria ny zavatra resahanao zany de ohatra mamerina atao tsaiky le misy vahiny tetomaly vahiny zay azo lazaina fa olobe eto amin'ny firenena sa rehefa lehibe ny androm-panjakany zany ary isan'ny mpitarika antoko ihany koa zany tamin'ny fotoanandro ary mbola mpikambana ao anatin'izany ka rarina ivandrenatoandro zany resahany teo moa tao anatin'izy mikasika am'le capture d'état zany daholo mahatonga an'io ary tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara de teo an-trano io misy le oligarque reo ataontsika hoe